Ahoana Marina fandaharana manokana ho fankalazana ny Tsingerintaona Nahaterahan'Ny Filoha Marc Ravalomanana. Androany sabotsy 12 ny volana Desambra tokoa ny fankalazana Tsingerintaona Nahaterahan'Ny Filoha Marc Ravalomanana. Feno 170 taona androany ny Filoha Marc Ravalomanana ka faly izay eto amin'ny fandaharana Andriamatoa Filoha. Miarahaba anao amin'izao fankalazana ny Tsingerintaona Nahaterahanao izao. Engane ka ho tain'Andriamanitra ianao ka ho salama tsara hatrany mba hahafahanao manatanteraka ny adidy izay mbola miandry anao eto amin'ny firenena. Olona mivavaka izy ka tsy adinony mihitsy no nametraka izany fankalazana izany amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana androany. Mahafantatra ny fahorian'ny vahoaka ihany koa izy ka tsy mety aminy ny manao fankalazana be kanefa de misy malagasy kere any atsimo. Amin'ny mahaolon'Andriamanitra sy amin'ny mahaolon'ny fo azy dia natokany ho an'ireo malagasy tratriny tsy fampitsakafo any atsimo ireo ny fankalazana Tsingerintaona Nahaterahan'Ny androany. Olona tsy joviana amin'ny malagasy rehetra intsony izy ary azo lazaina avy hatrany fa nahavita be teto amin'ny firenena na de misy aza ireto ity ka nivarotra sakabeloha tamin'ny vahoaka ka nanongana azy tamin'ny taona 2004. Hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy tratra ny fitombony arikarena fahobe izay vitany tamin'ny taona 2004 izay nahatratra 4.7 isanjato. Izany hoe fiemorana ara-toekarena sy sosialy no iainan'ny vahoaka malagasy izay tena latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina. Olona mahay mijery lavitra, izany hoe manana vision, mahay mitarika na leader ary mahay mitantana firenena raha ny Filoha Ravalomanana. Amin'izao fankalazana ny Tsingerintaona Nahaterahan'Ny izao dia andao atao jeritodika tokoa ireo fahaizana ireo ka ireo zavatra nitranga tamin'ny taona 2004 no anomezantsika ohatra amin'izany. Ny fahaizana mijery lavitra dia toetra tokony anana ny mpitondra fanjakana. Tsy afaka ampandroso firenena mihitsy ny mpitondra tsy mahay mijery lavitra. Na dia tsy eo amin'ny fitondrana aza ny Filoha Marc Ravalomanana dia mbola mampiseho izany fahaizana izany. Manana traikefa moa izy ka tsy misalasala mihitsy maneho izany. Izany nataony dia mba ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Fantatsika fa dia niparitaka eran'izao tontolo izao ny valanaretina coronavirus tamin'ny ity taona ity. Amin'ny mahafirenena mahantra antsika dia tsy maintsy mitsinjo lavitra ny mpitondra mba hiarovana ny firenena. Ny fahafolon'ny volana marsa dia hoy izy hoe ny fiarovana ny malagasy indrindraindrindra tena andraikitra lehibe ny mpitondra ny miaro malagasy. Ny olona rehetra fa saminy mamea ny taniny avokoa ny fireneny mba tsy hianaka ao anatin'izay fireneny zay lay coronavirus. Zava-doza an'io re olona tena zava-doza. Every fa firenena matanjaka be ohatran'ny Amerikanina zao efa tena mangovotra mihitsy matahotra mihitsy hoe ahoana indray ady amin'ity. Isika eto Madagasikara tsy ampy vola no tsy ampy fitaovana no tsy ampy dokotera afaka hitsabo an'izy nefa tsika mbola mamela ihany ny diran'ireo lay sidina avy any ivelany makaty de gaga raha mahitan'izy ireo mbola miditra izy amilazantsika fa tsy mbola misy tafiditra eto. Ahoana ny lazantsika fa hoe tsisy ny avy any Italia miditra eto. Jereo zao ny italiana nanomboka androany tsisy mahazo mivoaka intsony na miditra intsony tsika mbola mampiditra ihany. Ohatran'izany koa reo sidina avy any Eropa maro reo indrindraindrindra mbola miditra eto Madagasikara. Ore olona iaro ny vahoaka sy ny fananantsika fa eto aloha ny fahasalamana. Misy zavatra tsy mbola nitranga hatramin'izay ty zavatra nitranga ty coronavirus ty de eto dia miteny maharay aman-dreny mahatompona andraikitra fantatro tsara fa de tsisy azo atao. Tsy hoe tazo moka io na misy zavatra azo tsisy azo atao mbola tsisy fanefitra mbola tsisy fanafody hatramin'izao aloha hita hoe mampitratra fa de jerem-potsiny io ka de miantso ny tompona andraikitra
zay amin'ny fahasalamana aoka re tena mba hanao arak'izay azo atao a andresena lahatra nireo kompania sy ireo tompona andraikitry ny fitanterana mba tsy hampiditra intsony reo sidina venivela makaty indrindra fa ny avy any Eropa fa matoa amin'ny teny an'izany a misy zavatra ifampiresahana na amin'ireo lay olona vahiny zay miasa eto amintsika na isika samy malagasy ampahafantary ny olona mbo fantany ary lazao a fahazafenimpenina mazava ny filazany fa tokony idinany sy sitanitsika amin'ny maharay aman-dreny azy dia naseho ny vahoaka fa mila mandray fanapahan-kevitra aingana ny fitondram-panjakana mba hiarovana ny vahoaka malagasy tsy noenoina moa izy ka ny vokany dia efa tafiditra any aretina vao nikoropaka nanidy sisy tany ny mpitondra tsy tamin'iny ihany akory no nanehony ny fahaizany mijery lavitra mba ho tombontsoany vahoaka malagasy tena sarotiny tokoa izy amin'ny tombontsom-bahoaka izany efa tafiditra moa ny valanaretina coronavirus ka nisy ireo fepetra noraisy ny mpitondra toy ny fihibohany zany tamin'ny fahenany volana aprila lasa teo raha nanao ilay fandarana manokana niarahany tamin'ny fahita lavitra rahavavy izy dia izao no lazainy tamin'izay nanomboka teto ny fisin'le izy dia niakatra tsy nidina mihitsy maintsy be ty a dia niakatra ty ambony aty dia teo izy nijanona kelikely dia zay vao nihidina zay manomboka midina dia ty le maintso kely ty ny mahafe azy ty le maintso kely atao hoe voafe satria ty tsipitsipika ty ny filazana azy dia hoe manana an'le fitaovana ahafahana mandray an'ireo marary ty zany ny fandrina iny zany le fandrina iny ohatra hoe misy olona marary ataontsika hoe misy zato dia le fandrina ao ampilatanantsika 20 dia mihoatra le izy dia lasa tsy voafe ka moa ve tsika efa manana an'ireo fitaovan'ireo hoe zay olona marary fa tafidana anatin'lay toerana hitsabona azy amin'ny fandrina tsy voafe iny tsipitsipika iny atao hoe fandrina na antasinan'le marary eto amintsika zany zao a raha ohatra ka tonga kotontoko sanatria ary tsy maintsy isy zany tsy maniry loza fa tsy maintsy efa miantisipe zany tsika efa mieritreritra melody an'izao hoe iny aiza nandraisan'ireo tsy azo ataona anatin'ny hôpitaly reo satria le andray ny marary zay no mahatonga ny olona manangana ny hôpitaly ohatra zao tany Londres dia natsangana reo tany amin'ireny le stady fanaovana baolina reny na fanaovana atletisme reny ny hôpitaly dia atsangana dia any napetraka ohatra zao tao Paris tao Frantsa na lefa nankany Allemagne satria mbola malalaka amin'ny fandrina zay izy voavoafe aianao lefa tsika ty anako moro averiny indray fa mbola volana aprily 24 ny fandarany iny efa nilaza izy fa tokony anomana ny mpitondra amin'izay andrasana ireo marary raha toa ka tsy voafe ny aretina ka mitombo izay tsy izy ny marary efa mipetrapetraka ao an-tsainy sahady ny tokony atao mba hanomanana mialoha ny zavatra mety hitranga ina moa ny zava-nisy fa mbola variana tamin'ny tambavy CVO sy fananganana kolize teny anaty rova ny mpitondra fa tsy misy mihitsy ny fahaizana mijery ny lavitra vokany niarahana hita ny firongatry ny valanaretina tany Tomasina sy teto Antananarivo ny volana Jolay feno daholo ny hôpitaly teto Andrenivohitra izay vao nikoropaka indray ny mpitondra nanorina fandraisana ho an'ny marary teny amin'ny vilazy voara sy teny amin'ny CCO teny Ivato ary tetry amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina raha ny teto Antananarivo no resainy tsy izay ihany fa efa tany amin'ny faramparany volana marsa tany dia efa nanome sosikevitra izy momba anireny masika ireny sy ireo akanjo fiarovana ho an'ny mpitsabo ireny hoy izy mantsy tamin'izany araka ny fahitako sy ny fieritreretako dia hoe maninona moa raha miresaka amin'ireo le orinasa afaka aby reo tsika dia vorina izy ireo hoe ianareo a tokony fampidinika miaraka amin'ny dokotera zay ny atao hoe comité scientifique malagasy miaraka amin'ireo orinasa ireo dia manamboatra ny oetany toerana efa aveo koa manao an'le akanjo lay fiarovana an'ireny dokotera reny zay aloha ny tena mainky dia efa vita zay zaraintsika amin'ny olona mividin'ny mirary sy tokony ho zakany raha misy ara-tsy afaka mba hizarana an'izy fotsiny izay ny olona manana traikefa sy manana vision tsara taty aoriana moa
de nanatona ireny orinasa afaka ba ireny ihany ny mpitondra ka ny masika no natao, kanefa de fatatsika ny fahasahiranan'ireo mpitsabo teo amin'ireny fitaovana fiarovana azy ireo izany. Izany fahasahiranan'ny mpitsabo izany moa dia ny afara tamin'ny fangatahana nataon'ny ministry ny fahasalamana ary nitarika ny fanesorana ilay ministra tamin'ny toerany. Ireo aloha ny porofo vitsivitsy ilazana fa olona manana vision na mahay mijery lavitra raha ny Filoha Marc Ravalomanana. Tsy izay ihany koa, fa manana ilay toetra faharoa tokony anana ny mpitondra, na ny leadership izany na ny fahaiza-mitarika. Samy mahafantatra isika fa mpandrarany tena ny talohany nanaovan'ny politika. Misy fomba maro na ahafahany naneho izany fahaiza-mitarika izany, na tamin'izy nitondra fanjakana na hatramin'izao izy mitarika antoko-panohitra izao. Misy endrika maro samihafa no ahafahana maneho izany fahaiza-mitarika izany. Eo ny fahaizana mitarika amin'ny fanomezana ohatra ireo vahoaka. Gaga ny olona sasany raha nahita ny valan-dresaky ny antoko-tiako Madagasikara omaly teny Faravohitra tamin'ny fampisehoana mivantana ireo bidon jaune maro de maro ny tandahatra. De bidon jaune ve no nde omena ny vahoaka noana hoy ireo tsy mandinika lavitra. Inona koa izay bidon? Tsy de visionnaire loatra e? Ie, bidon jaune tokoa aloha saingy avadika zavatra mahasoa ny vahoaka eny amin'ireo fokotany. Intsy eny ilay bidon? Tena hodina, tena amboarina, tena rafitra, de lasa ohatr'izao. Azo ampiasaina aveo anasana tanana. Ity fitaovana ity de isan'ny sarobidy amin'izao fotoanan'ny coronavirus izao satria de ahafahany eny amin'ny vahoaka rehetra eny amin'ny fokotany manasa tanana maimaim-poana. Tsy pampy bidon tahaka izao ihany no atolotry ny antoko-tiako Madagasikara, fa savony ary gel désinfectant ihany koa. Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra e, hoy ny filohan'ny antoko-tiako Madagasikara Marc Ravalomanana. Aza manahy ianareo eran'ny fokitima sy comtima na ny rectima fa azo ny anjaranareo avy. De ho vahoaka lavitry ny coronavirus ny malagasy rehetra. Na de betsaka tokoa aza no nanaratsy tamin'ireny fotoana ireny dia nitsapa taty aoriana, de samy niazakazaka nahakatahaka iny ny rehetra ary nametraka fanasana tanana teny amin'ny toerana maro. Tsy izany ihany ny fanehoany izany fahaiza-mitarika izany, fa teo ihany koa teo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana. Samy nahatsiaro ilay fandravana ny tananan'ireo olona tany Ambovombe angamba isika rehetra tamin'ilay hoe anangana-tsena manara-penitra ny mpitondra, ka noravana ireo tranon'ireo olona izay hita fa mahantra tokoa. Nisy mihitsy aza moa olona iray maty voatifitry ny mpitany filaminana tamin'izany. Izao ary no sosikevitra no meny. Eno tsara ty teniko aminao ty, tsy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny zavatra atao amina firenena anankiray de ny mpitondra tsy maintsy mampiseho ohatra tsara ho an'ny vahoaka ho arahana, mampiseho famatorana, entitra famanao zavatra, ary tsy mampiseho zavatra tsy mety alaina tahaka. Ahoana moa tsy mampirongatra ny insécurité eto Madagasikara? Kireny ny zavatra hitany. Makabasy izy na fitaovam-pidiana mahery vaika ireny de lasa vonoiny de maty. Ianaran-dralahy reny efa akoatran'izay fahitany film any ambadika any. De tanterahany izy na règlement de compte. Ina nge de zay mihitsy izy satria le anankiray le be ny tanàna anankiray manana ny popularité, manana maizy azy tanàna miaraka amin'ireo vahoaka ireo. De anam-potena zay ny very sasany de vonoy io. Aza melana mihitsy, aza janona mihitsy. Nefa rehefa zany eny Ambovombe zany nge iverenako aminao eny. Misy tany tsy indray mandeha na indroa, fimbetsaka. Misy tany malalaka be mihitsy any. Zany 30 mètres sy 24 zany hoe tsy dikany zany, mahita zany izy. De zay hoe izany hoe ahoana ny fehezana an'io, ny fehezana an'io de tsotra. Mampisehovinareo modely. Fa montina tsara manao zavatra, mendrika tsara ny fanapaha-kevitra, efa masaka tsara. Fa zay ataitaitra ohatr'ireny tonga de tifirina ny olona.
Mazava ny hevitra izay naroso ny Filoha Ravalomanana fa mampiseho ilay fahaiza mitarika amin'ny alalan'ny ohatra. Ny tiana holazaina dia olona manana traikefa tokoa izy amin'ny lafiny fitantanana ny raharaham-pirenena, fa tsy olona manao andrakandran' izany. Fantany ny mahasoa ny vahoaka ary mametraka tsara izany olona ara-pahamehana. Tsy hoe manana traikefa ihany, fa manana fahaiza mitarika ihany koa izy. Fa zava-dehibe ho azy ihany koa ny mametraka izany atao hoe disiplinina izany. Olona sarotiny tokoa izy eo amin'ny fanarahana izany disiplinina izany satria tsy misy zava-bita raha toa ka tsy manaza izany isika. Izao no nambarany tamin'ny 7 ny volana May tamin'ny fandaharana manokana teto amin'ny MBS. Voalohany disiplinina misy karazany telo. Disiplinina rery aloha, ianao mpitondra, manana disiplinina ve anao raha teneninao a tsy maintsy tanterahanao ary fitainao. Faharoa, disiplinina fikamanana na ny atoko misy disiplinina. Ary fahatelo, disiplinina iraisana olo-pirenenanao. Tsy maintsy ajainao ny olona. Zay mahafirenena amin'ny firenena hoe vahoaka ao anatiny. Dia arovana izy amin'ny fananany. Mazava izany fa tsy hisy ny zavatra ho vita raha tsy eo ny disiplinina. Izany dia tsy hitantsika ampiariny ireo mpitondra amin'izao fotoana izao. Firifiry moa izay fepetra niraisy ny mpitondra izay, fa tsy azo atao ny mamory olona kanefa dia ilay filoham-pirenena mihitsy no manangona olona etseroa. Ireny koa dia tsy manome ohatra tsara ho an'ny vahoaka. Izany hoe tsy ao mihitsy ilay fahaiza mitarika sy ny disiplinina. Amin'ny mahalehibe ny mpanohitra azy dia nasehony ihany koa, fa manana zo iteny ny mpanohitra. Manana ny fomba fiteniny izay afantarany maro azy ihany koa ny Filoha Ravalomanana. Mahitsy fitenenana izy rehefa miteny, fa tsy mandambilambo fitenenana fotsiny. Hoy izy momba ny amehana ara-pahasalamana, indrindra amin'ny fanampenam-bava ataon'ny mpitondra. Ao anatin'ilay état d'urgence. Afantarinareo le fitenenanao hoe état d'urgence, ajanonareo tao nefa hoe fahasalamana, momba fahasalamana. Dia misy am'teny misy olona manana toeranam-bolona zay hoe état d'urgence tsisy tsony démocratie, ianao marary. Sanitaire io fa tsy hoe état d'urgence politique na hoe misy rotaka eto. Sanitaire. Izany zany démocratie ahafana amin'azy mandresy lahatra ny olona. Mampiome matetika izany, kanefa dia marina no voalazany. Izy dia olona mahay mifandray amin'ireo vahoaka malagasy rehetra. Tsy sahirana mihitsy izy rehefa miresaka amin'ireo tantsaha sy ireo olona tsotra, na ny any an-tsay izany na eny an-tsena. Hainy tsara ihany koa ny mijery ny tena mahasahirana ny vahoaka malagasy. Samy nahita azy namanga ireny tantsaha any ambanivolo ireny isika. Asana izay fahaizany mifandray amin'ny vahoaka izay, amin'ny maha-olom-pirenena tsotra azy, na ihany koa amin'ny mahalehibe ny mpanohitra azy, fa dia sahirana mihitsy ny mpitondra mibaiko ireo mpitandro filaminana mba hanaraka azy amin'izay alehany. Eny fa hatrany am-piangonana aza dia tsy maintsy narainy izy. Izany fanakatsakanana izany moa dia manitsakitsaka ny lalam-pandrenana satria dia ny zo fototra maha-olom-pirenena azy mihitsy no voaitsakitsaka ireo mpitondra amin'izany. Na izany aza dia tsy miemotra amin'izany izy fa samy joro hatrany. Raha fehezina izay voalaza izay dia ray aman-dreny mahafantatra ny fahasahiranany malagasy izy. Izao matetika ny voalazany, ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Hitantsika tamin'ireny fankalazanandroany ireny izany. Ny mahasoa ny vahoaka any atsimo aloha ny lahara-pahamehana, fa tsy ny fanaovana fety ho azy. Koa mamerina ny fiarabana indray izahay Andriamatofiloha. Bon anniversaire e! Ahoana Marina e!